avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Misy fikorontanana ny famatsiana solika indrindra ho an'ny lasantsy noho ny fahatarany sampitatitra ho ny teo anivon'ny ofisy malagasy des hydrocarbures ka antony filaram-be tamin'ireo tompom-panjara solika teto andrenivohitra. Miovaova ny fanapahan-kevitra noraisan'ny fitondram-panjakana tao anatin'ny 27 ora momba ny famoahana IST-na ny fandrarana ny fivoahan'ireo olona ivelan'ny Madagasikara. Hatreto samy tsy nahazo mpanazavana momba izay ireo ministera voakasika. Nanamafy androany ny filohan'ny vondrona parlementera tsy miankina ho an'ny fanavaozana eo anivon'ny antenimieram-pirenena fa izy ireo no nanolotra ny anaran'ny Prime Ministre Rajonarson Mamitiny. Nanolotra vola $2 nampindro trabona nitondra takaitra noho ny fandalovany rivodoza Gezani tao amin'ny faritra Atsinanana ny vondrona Afrikanina androany. 18 andro ny fifandonana ao Moyen-Orient, laza Israel fa nafaty any Ali Larijani iray amin'ireo mpitarika ambony iranianina. Ny tena no isampitarika ambony indrindra maty nandritra ny ady taorian'ny nahafatesan'ny guide suprême tany an-toerana ny Antsipriandreo. Tona ny fampalalamba vaotsika indray atao amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba atao amin'ny kilasy tongovavy manasa no ihany koa anaraka ny Antsiprian'izay avetrany mikasika an'ireo IST na interdiction de sortie du territoire mahabe resaka amin'izao fotoan'izao no ndeha hanokafantsika ny fiarahana. Miovaova ny fanapahan-kevitra noraisan'ny fitondram-panjakana tato anatiny 27 ora momba ny famoahana IST na ny fandrarana ny fivoahan'ireo olona ivelan'ny Madagasikara. Omaly olona misa 13 no namoahany izay IST izay nahitana teratany malagasy vahiny androany nofohanana izay IST izay ho an'ireo olona 12 voakasika samy tsy nahazo mpanazavana momba izay ireo ministera voakasika hatreto onona saina. Fanina ny sain'ny mpanara-baovao manoloana ny tranga hita tamin'ny tambazotra-tserasera momba ireo IST na interdiction de sortie du territoire izay navoaka ny ministera ny aditany Omaly ary olona 13 no voakasika izany izay misy teratany vahiny mpitantana orinasa matanjaka eto amin'ny firenena sy ny tantana orinasa matanjaka teo aloha. Eo ihany koa ny olona ny tana andraikitra ambony teto amin'ny firenena. Omaly zay fa androany nofoana ny ministera ny fitsarana tamin'ny alalan'ny tony mpampanolalana indray izay IST izay na ny fandarana ny fivoahan'ny olona iray ivelan'ny Madagasikara ho an'ny olona misy 12 tamin'ireo voakasika izany hoe afaka mivoaka sy miditra malalaka ny Madagasikara indray ankoatra ny olona roa. Ireo taratasy roa ireo izay samy niparitaka tamin'ny tambazotra-tserasera androany ary natonga resabe. Tsy hidirana intsony amin'ny hoe izavy ireo olona voakasika izay efa samy mahalala ny rehetra fa any amin'ilay fomba fiasan'ny tompona andraiki-panjakana no andeha ho asiana teny. Manao ahoana ny fomba fiasa sy ny fifampiresahana eo amin'ireo ministera roa voakasika ireo izay tao mampatsiahany nataon'ilay fitondrana teo aloha. Tsy misy endrika serasera sy fifandraisana mihitsy ve fa samy manao izay saim-patany, samy manao izay tandrify azy ary avoaka avy hatrany izany. Omaly navoaka ny IST ary matoa izay navoaka misy antony ao, misy fanadihadiana mandeha any ambadika any, misy zavatra ilain'ny fitsarana sy ny mpanao famitorana azy ireo izay tsy voatery ho meloka fa mety ho fijoroana vavolombelona sy ny sisa. Fa asa vita alina ve izany rehetra izany noho ny fahaizana miasa aingana be ka foana sady izay IST izay androany fa olona roa ihany sisa no tsy vita ka io tsy nivoanan'io. Samy mbola mandaitreto ve ny tsindry sy ny ramatahora nefa sika izao efa fitondrana fanavaozana hoy ny fanontaniana mipetraka. Tô mampime fa tsy mampime satria raharam-pirenena eto ny resaka hoy ny mpanara-baovao. Raha ilay fitondrana teo aloha dia tsy nahataitra, tsy nahagaga
fa efa tsy andrajoelina intsony anefa fa i kolonel Mikael Randrianirina no mitantana ny firenena. Dikan'izay efa tokony nisy fanovana teto satria izay goragora izay kinamanamana sy kolokolo izay no isan'ny tolomana ka tsy tokony iverina intsony. Eo zay fa ahoana ihany koa tatoato zay toy ity taratasy-panjakana rehetra ity misy mamoaka sy miparitaka amin'ny tambazora tserasera daholo. Matoa miparitaka nisy namoaka tamin'ireo tompon'andraikitra nampandalovina izany. Sa ve izay mihitsy ny lalàna? Sa ve izay mihitsy ilay atao hoe mangarahara ka izay indray no fomba fiasa amin'izao hoy ny fanontanian'ny mpanara-baovao. Ratsy tsy tokony hijanona amin'ny filazana ny diso sy ny marina fotsiny ny tompony andraiki-panjakana rehefa miparitaka tala amin'izao ny taratasy-panjakana izay tsy ilaozany hoe mety ho taratasy saripady fa andray fepetra aingana, andray fepetra entitra. Amin'izay loharano nivoahan'ilay taratasy sy ny nanaparitaka izany tamin'ny tambazotra tserasera. Ireo ministera voakasika ity raharaha IST ity izay samy tsy nahenona fanazavana androany momba izany ka asa miandry izay ho ministra vaovao ve hoy ny fanontanian'ny mpanara-baovao. Sa ireny koa ve ilay atao hoe miovaova ny sary araka ny fomba sy ny fiteny mahazatra eny anivon'ny fiarahamonina fa nanamafy androany ny filohan'ny vondrona parlemantera tsy miankina ho an'ny fanavaozana eo anivon'ny anteny meram-pirenena fa izy ireo no nanolotra ny anaran'ny Prime Ministre Rajoelinason Mamitiny. Solombavam-bahoaka miisa 7 no nanao ny sonira ny fanazavana izay manaporofa ny solombavam-bahoaka maro anisy eo anivon'ny anteny meram-pirenena no nanolotra ny anarana araka ny voalazany lalam-pandrenana ndao arahantsika ny antsiprian'izay. 7 io no isan'ny solombavam-bahoaka nanao sy ny fanolorana anarany Rajoelinason Mamitiny izay notendreny ny filohan'ny fanavaozana ho Prime Ministre hoy ny vondrona parlemantera tsy miankina ho an'ny fanavaozana eo anivon'ny anteny meram-pirenena izay nanolotra ny anarany. Voaja tanteraka ny lalam-panorenana izay eo amin'ny andininy fa 420 ny amin'ny fombafomba entina anendrena sy nanolorana an'izany Prime Ministre izany satria nisy ny vondrona maro anisy izay nanolotra ny io Prime Ministre izay nitendre ny filohan'ny fanavaozana io araka ny andinin-dalàna izay nolazaiko teo satria ny tena izay miteny eto izao dia filohan'izay vondrony parlementaire indépendant ho an'ny fanavaozana nanolotra an'io Prime Ministre io satria nisy ny fanavaotsonia an'izay fanolorana zay 7 nisy andreo solombavam-bahoaka mivondrona ao anatin'ny vondrona zany nanolotra an'io Prime Ministre io araka ny voalaza ny lalam-panorenana. Azo lazaina ho mamaly ny feom-bahoaka feon'ny mpitolony ny fanendrena iny raha ny fanazavana ity vondrona parlementaire ity hatrany. Iroso amin'ny fanendrena izay ho mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ny Prime Ministre sy ny filohan'ny fanavaozana mandro sosikevitra ny mpanara-maso miasa ny fahefana-panatanteraka. Tokony olona aloha mafantatra tsara ny situation politique misy eto Madagasikara mba tsy olona hoe mbola hitsapatsapa na olona mbola amantatra fa olona tonga dia efa hiasa sy amaly avy hatrany ny etaeta izay takin'ny vahoaka malagasy. Ny faharoa ihany koa dia tokony olona manana an'izay hoe resaka intégrité zay. Ny fahatelo dia tokony olona tsy hoe teknisianina fotsiny ihany koa fa tokony mba olona efa manana traikefa amina politika ary olona miainga avy any ifotony ihany koa. Ito aritaoriny faharavan'ny gouvernemanta no voatendry ny Prime Ministre miandry ny rehetra ho latsaka izay ve ny fepitona sa iotra izay ny fahaterahan'ny gouvernemanta vaovao itovy amin'ny teo aloha ihany ve ny isany sy ny firafitra izay sa isy fiovana miainga avy amin'ireo fitakiana samihafa fanontaniana ho voavaly tsy hoe la ireo. Andrasantsika aloha hatreto rovina no teraka zay gouvernemanta vaovao zay. Fanahitsy ny fanohikevitry ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo androany manoloana ny fihetsika ireo antoko politika sasany eto amin'ny firenena. Ity solombavam-bahoaka ity izay nanamafy fa manohana ny fitondrana amin'izao fotoana izao ary manka ala ny Andry Rajoelina noho ny Antony Maro. Andao arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Imenimeny zany le parapolitika sy manaplasy. Le parapolitika zany sy nahazo plasy nahazo toerana. Le parapolitika sy masaky miseritra resaka fifidianana. Le parapolitika zany azonao tsy mijery ny hoavin'ny firenena aty. Ny fanavoasana ange tsy mitadiavana plasy. Toro hevitra ny tokony ataonao le fasana amin'ny mperaremany. Na amindainao hoe mpamasy vola ndesanao amin'ny mperaremany. Fasandainao fotoana mperaremany zany hoe plasy aho. Ay mahavitana plasy n'olona manarivony ty na manaliny ty.
fa diasy ny fividianana fa satria fa misy tombozotra any misy ny fividianana soela dia agny reo mifidy asika agny fangetsika asika zany tsy mana problème mpana politika zay namany andrazoely aho fa iandrazoely any zany agnanako rakiny satria iny gn'antony izy zany hitanao ingrat zay andrazoely zany olona misy ravelasi zany sady rankiny ao anatin'izay fanio-kevitra samihafa mikasika ny raharam-pirenena zay hatrany tsy tokony rotorotona ny fikonan-doham-pirenena fa io no antoka isiny ny fanovana eto amin'ny firenena raha ny fanio-kevitra netiny groupe des experts nationaux androany ilaina ny firosona amin'izany fa tokony isy fandaminana sy fandridrana hanatrarana ny tanjona ny fanavaozana ireo rafitra rehetra isiny ny fampandrosoana marina eto amin'ny firenena onona saina manjavozavo ny fomba hitondrana sy anomanana ary ny fiatrehana ny fikonan-doha-pirenena eto Madagasikara anatin'izao fitondrana teteza mita izao hoy ny GEN na ny groupe des experts nationaux maro ny fanontaniana mipetraka an-tsain'ny maro izay tokony hovaliana sy andraisana fepetra azahoana vokatra tsara araka ny antenain'ny vahoaka malagasy aorian'ny fikonan-doha ho azy ireo tokony ho atao isan-tsehatra izay fikonan-doha izay dia mametraka ihany zay hoe aza rotorotona le concertation mety teny ngamba hoe ka io efa malalaka be le fotoana fa tsika ohatran'ny zao fa lasa ny 4 volana zay tsy fantatro aloha za aloha zay izy loatra tsy mahafantatra mihitsy ny hoe efa aiza ho aiza le dingana efa vita raha ohatra ka misy chronogramme zany dia hoe tiany efa vita ty mbola tsy vita reto fa zay tsy malala mihitsy hoe aiza ho aiza zany zao ny mahakasika an'ilay fikonan-doha zany fa zay raha mahita hoe mamokatra kokoa io raha mandeha par secteur ary io no hoentsika anangana ny fifehezana rehetrarehetra zany eo amin'ilay rafitra le rafitra misy zany tokony misy kitena satria zay tsy nikitena hatramin'izay naneo ny fahavonona ny fanolotanana amin'ny fitondram-panjakana sy ireo ministera voakasika izy ireo ahatongavana amin'izay fikonan-doha mitera-bokatsoa ho an'ny firenena izay ankoatra izay tsy fikonan-doha ihany no tanterahana mandritra izao teteza mita izao ka tokony anome ohatra tsara ho an'ny vahoaka sy izay mpitondra rampitso ireo mpitantana ankehitriny hoy ny GEN eo amin'ny mpitondra teteza mita ankehitriny ametraka ny fampitokisana eo amin'ny olo-pirenena sy ny mpitondra fahasahiana ny joro amin'ny fanapahan-kevitra raisina ahasoa ny firenena fahasahiana androdana ny rafitra tsy ahitambokatra fahasahiana hiaraka iaina anaty fahasairanana miaraka amin'ny vahoaka politique d'austérité fahasahiana hijoro sy hosarotiny amin'ny fiandrianam-pirenena souveraineté fahasahiana hitsipaka ny fitsabahan'ny firenena ivelany sy ny vondrana isam-pirenena amin'ny fitantanana ny teteza mita sy ny fanapahan-kevitra raisy ny malagasy amaritana ny hoaviny tsy rotorotona ny firosona amin'ny fividianana tsy hanova olona hitantana ny tanjona ny tolomana fa ny hanova ny rafitantanana mahomby fitondrana teteza mita misa enina no ny faniby teto ary fafito izao diavina izao tokony ahatsapa ny rehetra na ny mpitondra ny mpanao politika na ny vahoaka malagasy hoentina fa tsy nahasoa tsy nahatsara ny firenena ireo kriziny verimberina ka tokony ifandrimbona amin'izao ametraka ny tena tombontsoa ambonin'ny firenena ka mba ho ity no teteza mita farany eo amin'ny tantarany Madagasikara avelantsika eo ny vavaon'ny politika fa saika nahitana filaharam-be avokoa androany ireo toby mpanjara solika raha ny teto Antananarivo renivohitra nisy tamin'ireo kodiaran-droa no nisafidy ny hanao tahiry no nitahotra amin'izay mety ho tsy fisina solok'izay araka ny fanadiadiana ny aikiny teo anivo ny ofisy malagasy tez hydrocarbure ankilany fa misy olana ny famatsiana solika noho ny fahataran'ny sambo ampitaditra solika raha ny fanio-kevitra nitin'izy ireo tamin'ity andro anty Entsora Soarymalala nahitana filaharam-be indray tamin'ity androany ity teny amin'ny toby mpanjinjara solika tamina toerana maromaro teto Antananarivo renivohitra misy ireo toby tsy nanana tahiry ontsono ho an'ny lasantsy araka ny angom-bavao efa mihavitsy ny lasantsy ka antony tonga ny filaharana hoy ny mpiasan'ny tobi-tsolika izay nanontaniana tena le lasantsy efa mevitsy vitsy le lasantsy dia zay zao vao niditra androany fa mety efa nanomboka maro ngamba fitrisa 66 litre zany ary zao stock efa zany 66 litre sisa tsy arakaraka ny tena fandehany eo moa fa tsy aiza eo zay mandeha zay mahatonga le filaharana io malona ny zava-misy
nisy tamin'ireo mpamily no nanao tahiry androany noho ny tahotra izany hoe mampiditra lasantsy hatrany amin'ny 10 alina sy rahetsy ariary. Tsy haiko tsony zao ny antony tena hoe misy tsy mamoaka ve solika sa hoe niady any ivelany ihany no mahatonga an'io fa dia efa milahatsy eto aloha rehefa tokony ianao tsy maintsy ho fianoana aloha zao koa raha tsisy tampika eo io sahirana eo amin'ny fifamoivoizana ny asa tsy maintsy atao ny fotoana koa enjikenjehany dia tsy maintsy atao aloha izay isin'ny reserve izay tokony ho tsatsy ny fahefany raha moto sotra izao aloha izy tsy manome any fiara sy moto ny akoatr'izay mbola tsy nitondra bidon koa aloha na ohatr' izany fa izay ny tsy haiko. Hanao reserve ka hitanareo le filarana moa zao ilarana be ohatran'ny rano moa zany izy ty dia aloha dia tsara to dia manao reserve zao to dia mividy 150,000 ariary eo mahampy atao reserve tsara zay mba ialana amin'ilay rehefa maika ianao dia mbola lahatra indray. Misy fikorotanana ny famatsiana sy ny tahiry ho an'ny lasantsy eto Antananarivo sy Toamasina amin'izao fotoana hoy ny avy eo anivony OMH. Ny lasantsy no ahitany olana io fa tsy voakasika izany ny gazoil. Nisy fahatarana teo amin'ny chargement sy ny fiangian'ny sambo mpitatitra solika raha ny fanazavana. Misy fikorotanana ny famatsiana solika indrindra eto Antananarivo sy any Toamasina. Izany moa zany dia mahakasika ny super carburant manokana. Ny gazoil zany tsy maninona fa ny tahiritsika eo amin'ny super carburant no ahitana zay korotanana zay. Ny sambo moa zany dia vinavinaina ho tonga androany hariva ary rehefa tonga zay sambo zay satria tsika moa manafatra solika 100 isan-jato dia eritreretina fa hivatsy kelikely zay mbola tsy maintsy misy moa zany ny déchargement avy eo zany ampiakarina aty Antananarivo ny vokatra dia aorinan'izay verina milamina indray zany famatsiana solika. Na tonga an'io moa zany dia nisy fahatarana teo amin'ny chargement moa zany sy ny fiangan'ny sambo tany Oman any amin'ny portny Soar moa no mandranantsika ny vokatra. Vinavinaina ho an'ny alakamisy ho avy izao no mivaha izao olana izao ary tsy tokony nisy ampatahotra sy ampikorupaka raha ny fanazavana hatrany. Fanomanana ny taom-baovao malagasy ho fanalana ny onjam-pianana ratsy ny seho sy nangeja tamin'ny endriny samihafa nandritra ny taon-dasa. Nozaraina maimaimpona teny Mahamasina sy ny tamin'ny faritra samihafa nanomboka omaly ary nitoram-pitso ny fidiovana. Fidiovana izay isan'ny fomba nentim-paharazana hanadiovana ny loto fampiasa anatin'ny fanamariana ny taom-baovao malagasy toy izao. Andao rahantsika ny Antsiprian'izay. Ho fiatrena ny taom-baovao malagasy manomboka ny alakamisy 17 martsa ho avy izao, maro ireo malagasy mandray ny fidiovana, ahitana fototra 3 toy ny odifady, ny fanazava ary ny mandravasarotra araka ny lovatsofina tamin'ireo razambe. Nataony taranaka taty aoriana 220 karazana ireo azo ao anatin'ny fidiovana izay zaraina tamin'ity taona ity. Tsy mifidy taona sy sarangan'olona ny fidiovana fa afaka mandray azy avokoa izay olona mahalala fahadiovana raha ny fanazavana. Andao tsy pahanany ny ratsy nentin'iny taona ratsy teo aloha iny, andao mba handray taona vaovao isika dia andao idio. Ny sampona tsy miala amin'ny olombelona fa ny tsikilokilo nefa ny ialana amin'ny sampona. Ny loza tsy miala amin'ny olombelona fa ny tompomaso nefa ny ialana amin'ny loza. Dia izay le antony idiovana anesorana an'izany geja ratsy rehetrarehetra zany. Manala ny sakana, manala ny zavatra rehetra izay nangeja antsika nandritra ny taona. Hoe tamin'ity taona ity tsika roneny dia tena tsy nahavan'ny zavatra mihitsy. Tsy nisy mba zavatra nitsangana. Tamin'ity taona ity dia ohatra ny sasatry ny nandevina. Tamin'ity taona ity ohatra ny narary foana. Tamin'ity taona ity ohatra ny gidraka foana. Dia reny le alamina. Izay le anton'le fidiovana. Dia niezaka izay ny zara-maimaimpona ary tamin'ity dia tiako no milaza aminareo fa tena niakatra be tsisy ohatr'izany ny olona tsy dia tiako loatra amin'ny tena le hoe nisitraka fa hoe nandray ny fidiovana izay nozaraina taty Mahamasina. Tsy araky ny fihaveran'ny malagasy sasany ho ratsy toy ny fanompoan-tsampona asan'ny devoly ny fidiovana izay nampiasainy ny ray aman-drenitsika tany aloha fa isan'ny kolontsaina maha-malagasy ary miankina amin'ny isainy tsirairay ny fandraisana azy. Afaka mandray sy mampiasa avokoa izay mahatsapa fa tsara ny fidiovana. Hoy ity raim-pianakaviana ity resy lahatra. Samy manana taom-baovao ny azafady indrindra fa mazatra moa ko le fa irasantsika hoe voalohan'ny volana janoary. Fa ny antsika indray nanana fanandroana sy ny fanisan'ny andro ny sotra zany
dia mahita foana hoe ao anatin'ny voalohany tsinam-bolan'ny alamady eo no taom-baovao malagasy. Dia rehefa nazavaina mivoizan'ireo tena mpahalala sy mpandalina moa izy zany a, dia ny tena anisan'ny tian'le izy hoe sao dia mba tokony fotoana koa izao hanandratana nen'ny tena. Dia resy lahatra ny tena zany dia tonga ty naka ny fidiovana sy ny nantany ny ray aman-dren'ny mpahalala rehetra hoe ahoana ny fampiasana an'izy sy ny tokony atao rehetra mahakasika an'le izy. Mitoram-pitso ny fandraisana fidiovana eny Mahamasina izay efa maherin'ny 5 alina amin'izao fotoana ireo nozaraina azy. Raha toka 705 alina zany teo aloha nandritry ny herinandro. Tsy ahivona, isan'ny teraka resabe tena anivon'ny fiarahamonina ny fandraisana ny taom-baovao malagasy ho andro tsy fiasana. Efa nankatoavy ny filan-kevitry ny minisitra ny volavolan-dalàna mikasika izany ka namoahana didim-panjakana ny 20 janoary 2024. Araka izany, ara-panjakana ny fanamarihana ny taom-baovao malagasy manomboka amin'ity taona 2024 ity. Na izany, nanamafy ny ministera tompon'andraikitra fa araka io didim-panjakana nivoaka io hatrany dia aoriny ny fikaonandom-pirenena andraisan'ireo mpisehatra ara-kolotsaina rehetra anjara no iarahana manapaka ny famaritana ny daty tokana iombonana ka antony tsy nandraisana izany ho andro tsy fiasana ny 12 sy 17 martsa ho avy izao. Fa mitsidika amin'ny Madagasikara amin'izao fotoan'ireo parlemanta vahiny amin'ny vondrona anatin'ny EPF na ny Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs. Izy ireo izay nanamafy fa hijery akaiky ny zava-misy marina eto Madagasikara ahafahana mitondra vahaolana maritra ao anatin'izay fahasalamana ara-pananan'izay. Ny Antsiprieny. Raha toka ny ona tamin'ireo tompon'andraikitra samy hafa voakasiky ny fiarovana ny zo sy ny fahasalamana ara-pananahana ireo parlemanta vahiny mivondrona ao anatin'ny EPF na ny Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs omaly tonga teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny ona tamin'ireo solombavam-bahoaka vitsivitsy izy ireo nitolakandro teo. Izy ireo izay tonga eto Madagasikara anamafy ny paikady napetraka sy hijery ny zava-misy ahafahana mitondra vahaolana maharitra mikasika izay fampisitrahana ny zo sy ny fahasalamana ara-pananahana. C'est pour construire une relation durable et hanorina fifandraisana maharitra ary koa anao tombana ny fahafahanao ametraka ilay politika mpanjakana hojerenay manokana ireo tanora. Betsaka ny tianay ho fantatra sy anarana ahafahana mamaly ny filan'ny fiarahamonina malagasy hanamafy ny politika ny fandrindrana indrindra amin'ny fanamafisana ny teti-bola natokana ho an'ny firaisankina iraisam-pirenena eo amin'ny fahasalamana indrindra ihany koa ny fahasalamana ara-pananahana. Santé sexuelle et reproductive tout particulièrement. Mahavelom-bolo ny ezaka natao ho an'ny Madagasikara manokana ary efa maro ireo tetikasa napetraka mikasika ny zo sy ny fahasalamana ara-pananahana. Na izany, mbola maro ny ezaka tsy maintsy atao manoloana ireo fanamby mipetraka. Zany rehetrarehetra zany dia anisan'ny ataontsika hoe nampivoatra ny Madagasikara dans le cadre n'izay santé de la reproduction zay. Misy koa nefa ny défi izay mbola miandry ny FISA Madagasikara mba hampivoatra mba ahafahan'ireny olo ireny manana accès amin'ny santé de la reproduction. Io ihany koa ny resaka violence basée sur le genre mbola défi ngeza be zany ho an'ny taona manaraka moa zany. Mandritry ny efatrandro ireto parlemanta vahiny ireto no mitsidika ny Madagasikara ny 19 hatramin'ny 20 martsa ho avy izao. Ankoatra ny fionana, fifampidiniana sy fifanakalozana, isy ihany koa ny fidinana ifotony eny anivon'ny commune, hijerena ifotony izay tena zava-misy marina. Mandritra izany no anatanterahana ilay antsoina hoe audition publique sy ny fampahafantarana ny lalàna. Zo ara-pahananana sy amin'ny resaka lalàna rehetrarehetra misy eto Madagasikara inona ny tokony hatsaraina mba hijerevana manokana zany ny zaza amam-behivavy dia ao anatin'izay ihany koa ny voamiran'ny lalàna dia miara-miasa akaiky ihany koa amin'ny zareo anatin'ny réseau io satria mbola betsaka zany ny lalàna tokony avaozina tokony hatsaraina eto Madagasikara. Hanatsara ny fampisitrahana ny zo sy ny fahasalamana ara-pananahana. Efa nirisona hatrizay no tanjona amin'izao dia nireto parlemanta vahiny eto amintsika reto izao. Hitondra ny zava-misy eto amintsika any amin'ny firenena ny aviany avokoa izy ireo ka hitondra fomba fijery vaovao sy vahaolana maharitra ho an'ny Madagasikara izay miara-miasa hatrany amin'ireo mpisehatra ara-pahasalamana samy hafa eto amin'ny firenentsika. Izay ihany koa no entina misendry divety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay azy.
efa folo taona mahery zao nisiny vovo-tsavony extra propre manatsara traniny kalitao an'izy ary zany mahatonga anazy mbola mitana laharana voalohany raha mbola eto Madagasikara. Mora malio ty lamba lafa mampiasa extra propre tsy mandany fotoa ela tena afapo aloha zaho. Za aloha tena efa ela ny afapo e satria izy ny vovo-tsavony mandehatra indrindra raha mbola eto Madagasikara. Menakay tegna tiavako extra propre izy managna hanitra maro be surtout parfum floral tiako e. Tianao fo ma chérie fa extra propre zao vovo-tsavony tegna ankafizin'ny malagasy jiaby. Extra propre rô tsara e. Afa ihany extra propre sady ny vidiny 300 ariary foana. Marina be mihitsy zany a. Rehefa hoe vovo-tsavony zany de fa hoe extra propre tompiny fahadiovagna. One, two, three, four. What are you waiting for? Come on, follow me. Come on, dance with me. Just lead your destiny as far as you can see. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Kiri, kiri, kiri! Nisafidiny marika Génie aho ary ianao koa miova ho Génie. Génie ilay marika vaovao moderna sy mihaja ho an'ny carte à jouer, briquet sy vokatra maro hafa ihany koa. Manomboka zao ary takeo eny ampivarotra mahazatra anao ny marika Génie. Génie, c'est génial. Distributeur Uditex 038 14 730 89. Tiago Gemina mangala etaetanaka manala etaeta itanao mpivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C. Gemina ny goût-tegna naturel tsy pirate fa tegna réel. Parfum orange, fraise et coco sy parfum maro isan-karazany. Gemina avy agny Europe an'le tegna top. Mina mety amina. Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asa koa. Ampiakaro amin'izay le level miaraka amin'ny asa sy ny tolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone na zay teo ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritra ny 4 na 12 volana sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo tonga vahaingana eny amin'ny App Store. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Nanolotra vola $10 nampindro trabona nitondra takaitra noho ny fandalovany rivodoza Gizani. Tao amin'ny faritra Atsinanana ny vondrona Afrikana androany fanampiana izay tsy misy atahorana fa ho tonga sy paka soamantsara any amin'izay tandrify azy. Ontale General Mbirao Nasionaly amsahana loza voajanahary tamin'ity androany ity. Daniela Minorso. Taorian'ny faravanana velan'ny rivodoza Gizani to amin'ny faritra Atsinanana. Ny trantsehatra ka nanolotra vola mitetina $10 teny amin'ny BNGRC Antanimora. Hoentina nampiana ireo trabona ho Toamasina androany teo anivon'ny vondrona Afrikana. And this is just to support those efforts. Fantatra efa lavitra dia lavitra noho izay azontsika tohanana ny filana ary tsy afaka mamaly ny filana rehetra izay. Ny fanohanana arabola dia natao hanohanana ny ezaka mitohy sy hanehoana ny firaisan-kina avy amin'ny filohany voamera ny vondrona Afrikana ary koa avy amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny vondrona Afrikana. Noho izany, ny gouvernemanta amin'ny alalan'ny BNGRC dia andray fanapahan-kevitra mifototra amin'ny filaniny fotony momba ny fomba tsara indrindra ampiasana izany vola izany ary ho an'ireo olona tratra ny rivodoza any Toamasina izany. Going to the people who are affected by the cyclone in Tamato. Ankoatra azy ireo, tonga nanolotra fitaovana maha-olona ho an'ny famaliana vonjy-taitra ihany koa teny amin'ny dépôt de stockage ny BNGRC teny Avoloa androany, ny fikambanana piahiro olona manana fahasembanana Humanité Inclusion. Tanjo ny fanomezana ny anampiana ireo olona marefo, ny tondra takaitra noho ny fandalovany rivodoza, rava-fananana sy ny maro hafa. Là, on avait l'année dernière estimé qu'on pouvait appuyer le BNGRC en matériel. Tamin'ny herintaona izay ny eritreritra hoe afaka ny anampin'ny BNGRC ara-pitaovana
tsy de tena hoe ifandray loatra amin'ny toejava-misy navelan'ny rivotoza-gezany satria ireo fitaovan'ireo efa tamin'ny faran'ny volana janoary no tonga teto Madagasikara. Noho izany, amin'ny fomadio no nanomezanay ireo fitaovan'ireo ho an'ny BNGRC. Tena hotsindrina fa manampibetsaka ny asian'ny BNGRC amin'ny asa andavanandro. Noho izany, nanao izao fanomezana fitaovana mitetina manodidina ny $2 izao izahay, entina miatrika ny loza mety ho avy. Ny fitaovana nomenay teto dia fitaovana ho an'ireo olona tena marefo, rava-fananana sy mitondra takaitra no ny fandalovana ny loza voajanahary toy ny tanty sy ny sisa ireto natolotra ireto. Pour les personnes les plus vulnérables qui seront atteints par des catastrophes naturelles. Eo anatran'izany, nanamafy ny tale général ny BNGRC fa ngarara tanteraka ny fitantanana ny fanampiana rehetra tonga eo anivon'ny BNGRC ka ho tonga any amin'izay tandrify azy raha ny fanazavana. Ny rahantsika nahita teo zany ny atao hoe fanomezana nomen'ny commission ny Union africaine io vola $200,000 américain hoentina anampiana amin'ireo trabona zay tratran'ny niaran'ny takaitra navelan'ny gezany farany teo. Dia manamafy ny BNGRC fa tonga arotan-tanana any amin'ny Mangarahara ary ho tonga hipaka any amin'ireo olona tandrify azy io vola zay nomen'ny commission ny Union africaine io. Mety anotantsika hoe inona daholo ny ampiasana azy fa io ho avoakatsika ohatran'ny tatitra ataon'ny BNGRC no nampiasana an'io vola io fa mahazo matokytsika rehetrarehetra fa madio Mangarahara ny fitantanana an'izany vola. Raha iverenana eo andalam-panarenana ny tanàna ny Toamasina amin'izao fotoana ireo tompon'andraikitra. Iverenantsika vetivety ny vaovao ny fahasalamana. Lesoka goavana eto amintsika amin'ny fandraisana an-tanana ny fahasalaman'ny mponina ny fivangongon'ireo apitsabo tsy miankina eto andrenivohitra. Ankilan'izay miankina amin'ny filan'ny fiarahamonina ihany koa no ahafahan'izy ireo midina any ambanivohitra no ireo mpitsabo karamain'ny mponina iny fotony. Ka eto Andriatsilavo. Misy olona mila dokotera any ambanivohitra saingy hatreto mijanona olana ny fandraisana an-tanana azy ireo noho tsy fampiny ny isan'ny mpitsabo. Mivangongo eto andrenivohitra avokoa ireo mpitsabo ankoatra ireo mitsomponenana any ivelany. Araka izany, ilaina ny tolo-tanana sy ny fampiofanana, ny fampitaovana ary ny fanatarana ny fomba fiasa mialohan'ny andresena lahatra sy andefasana azy ireo any amin'ny tontolo ambanivohitra. Ankilan'izay, milaza ihany koa ireo mpitsabo fa miankina amin'ny filan'ny fiarahamonina no ahafahana mametraka ireny mpitsabo ireny, indrindra ireo mpitsabo tsy miankina amin'ny fanjakana. Antony, ny fiarahamonina no manakarama azy ireny. Zay zany tsy hoe zay no te hipetraka fa le communauté mila anay. Donc zany rehefa mila médecin le communauté voniny zany amin'ny participation ny dikany. Dia efa azavaina anazy meloha zany hoe misy participation anareo ao. Voalohany aloha ny resaka local zany, zahay tsy manana local fa ny communauté miantoka ny local iasan'le dokotera na fanatsarana an'iny sy zavatra mety atao ao. Donc zany voniny izy. Dia izay koa zany efa tsy maintsy misy ny atao hoe étude de faisabilité. Ao anatin'io étude io zany dia efa tsy maintsy jerevana hoe firy ny population cible an'ity cabinet ity, firy les population cible, firy 1000 habitants le olona efa misy critère nenay hoe tsy latsaka ny 7000 habitants sinon tsy viable io. Dia efa partir an'izay zany efa misy calcul théorique ahafahana mahafantatra sahady hoe ohatr'izao no mety ho karaman'io dokotera io en première année, deuxième année, troisième année. Zay rehefa vita zay étude zay dia zay vao afaka miantamia ny installation amin'izay zay avy eo. Zany efa vita étude ameloha zany le izy. Na izany, ny rosona ny tetika asa ary natomboka ny taona 20 ny fiarah-miasa tamin'ireo mpitsabo tsy miankina eto Madagasikara sy la France ka nametrahana ny Datan Santé, plateforme iray natokana ho an'ny fitantanana ny fahasalaman'ny mponina ahafahana manatsara ny fanaraha-maso ny fahasalaman'izy ireo. Qui marche avec un serveur. Mandeha amin'ny serveur, tablette na telefônina izy ity ary ahafahan'ny marary tsirairay avy na hiteraka io na hanao vaksiny na ho an'ny tazo na inona antony. Manana taratasy-pahasalamana amin'ny toeram-pitsaboana iray na CSB izany na hôpitaly tsy miankina. Izany hoe rehefa tonga ilay olona na rehefa miverina
volana na 2 taona na eny tao anaty aorina dia mipetraka ao mandrakariva ilay taratasy-pahasalamany sy izay nataony amin'izay fotoana afaka mitsabo bebe kokoa ny dokotera miaraka amin'ilay mombamomba ny olona tsirairay avy tsy dosie ho an'ny fianakaviana fa dosie iray ho an'ny mama iray ho an'ny dada iray ho an'ny zaza raha vao teraka izay manaraka azy mandritry ny androm-piainany hafa noho ny taratasy ny registre sy ireo fomba fahiny izany. Ça, c'est autre chose que le papier, le registre et les choses anciennes. Mamoaka mpitsabo manodidina ny 300 isa-taona ny université eny Ankatso ankoatra ireo université mpanjakana any amin'ny faritra. Tsy hita izy ireo, mbola tsy ampy ny mpitsabo any amin'ny tontolo ambanivohitra. Miasa ho an'ny rehetra, tsy ankanavaka ny mpitsabo ka tsy tokony ifidy toerana ivangongo eto andrenivohitra. Fa tsy eto Antananarivo ihany na amin'ny hôpitaly ihany ny mahampitsabo antsika fa indrindra zany any amin'le toerana ambanivohitra zay tena mila le tsika mpitsabo ka manentana ny ireo confrères ireo zany izahay andao hiara ifanentana. Miompana bebe koa amin'ny fanofanana mpitsabo amaly ny filanimponina any amin'ny tontolo ambanivohitra ny fampianarana herisona amin'izao fotoana raha ny fanazavana voaray. Maro ihany koa ireo fampifanana omena ny mpitsabo hahafantatra izay tena filanimponina izay ka handray an-tanana azy ireo miaraka amin'ny fampiasana ireo fitaovana manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia izay tsy voatery ho amina toerana ahitana herinaratra ihany no afaka ho ampiasana azy. Lafomba vao hafa manamafy ny fitakiana efa nataon'izy ireo ny ametrahana sekretera mpanjakana iadidy azy ireo ny mpandrarany fonja amin'izao fotoana izao ny fahaleovan-tena arakasa ahafahana manatratra ny tanjona no isany anton'izay fitakian'izay raha ny faneho-kevitra Entsoro Soary Malala no mitatitra ny Antsipriana. Namerina sy nanamafy ny fitakiana izy ireo indray ireo mpandrarany fonja androany dia ny ametrahana sekretera mpanjakana iadidy azy ireo izay efa fangatahana natao nandritra ny tolona ny anendrena azy aoriana ny fankakevitra nasionaly. Fotoana izao indrindra amin'izao nazahoana Prime Ministre vaovao izao izy ireo ka izao no hanaovana antso amin'ny fitondram-panjakana. Izahay sendika ny mpandrarany fonja dia mbola tsy niova ary mbola miraiky foa ampitolona rehetra indrindra amin'ny andriamatoa filoha ary tsy vadika amin'ny tolona izay fanirana natao. Manoloana izany anefa dia hitantsika angamba nisy ny fampiresahana sy ny tokony fanomezana tamin'ny filoham-panjakana tamin'izany fotoana izany rehefa nandresy ny tolona sy ny Prime Ministre teo aloha hoe omenanay ny sekretera mpanjakana iadidy anay aoriana ny concertation nationale. Nefa teny anelakelan teny nisy fiovanjavatra kely satria tsy concertation nationale ihany no atao fa misy an'ilay hoe feuille de route na hoe calendrier hitondrana any amin'ny tanjo tena izy. Eo ihany koa ny fiovan'ny Prime Ministre zany hoe zany manoloana andreo zavatra roa vaovao ireo tsara angamba raha zao ny fotoana anomezana anay le sekretera mpanjakana iadidy anay eo anivon'ny gouvernement vaovao zay hijoro dia manao antso avy zay amin'ny filoham-panjakana jaina sy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement vaovao mba hanomeanay ny sekretera mpanjakana ao anatin'ny gouvernement vaovao zay hijoro. Ny fahaleovan-tena arakasa ahafahana mahatratra ny tanjona ho an'ny fandraharana no fonja no antony fangatahana raha ny fanazavana. Eo ihany koa ny fitondrana anjara biriky feno entina hampandrosoana ny firenena amin'ny alalan'ny fanendren'io sekretera mpanjakana io ihany koa izy ireo no ahafahana manome asa ireo voafonja amin'ny alalan'ny asa tanana fanampiana ireo toeram-pianarana sy toeram-pitsaboana sy ny sisa izay fanao ireo firenena mandroso. Mila ampiasaina ho atao fitaovana hoentina hampandrosoana firenena ny voafonja raha ny fanazavana hatrany. Ireo vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany ity indray nondao rahantsika vetivety. Ampahany tamin'ireo vaovao nisongadina navoaka ny page Facebook ny vaovao Kolo TV androany ny trangana lozam-pifamoivoizana teo akaiky ny autodiffusion teo fitroa fana commune Talatamaty district ny Ambohidratrimo Malalatsiny Ariva tokony tamin'ny Enora. Lehilahy iray raiky amin'ny 20 taona nandeha sisina arabe tsy ambony trottoir no ndomin'ny fiara mirimirimo niaraka tamin'ny ray aman-dreny 20 taona iray efa samy mamy izy roa lahy ireto naratra mafy nandritra izany ilay mpandeha tongotra izay efa nentina namonjy toeram-pitsaboana. Nitsoaka niaraka tamin'ny fiara nentiny ilay mpamily saingitratra ny zandary ka nogiazana ambalatsasy ny fiarany ary notanana sy atao famitorana ny mpamily. Ny trangana trano tao Ambovombe androany kila tsy misy azony raisina ity trano hita tamin'ny sary ity mihitatra amin'ny manodidina ny afo mbola tsy fantatra ny antony tonga ny firetana fa sarotra ny fifehezana ny afo.
tranga mpiaramonina trany raha matoa iray no safitra tsy nahatsaro tena teo anolohan'ny tranombarotra lehibe iray tao Toamasina ny atoandro teo efa tonga naka azy ny mpamonjy voina avy amin'ny komina Andrenivohitra Toamasina nentina any amin'ny hôpitaly lehibe ny tenany nisy vola 4,000 teny aminy ary mbola tsy fantatra izay nahazo azy hatreto. La fomba vaovao hafa mihitsy tsy tontosany fifamindra-pitantanana teo amin'ny dafa vaovao sy ny dafa Rajaonarivelo Brizola izay tokony natao androany maraina tamin'ny 7 maraina ny fotoana tokony natanterahana izany saingy tsy tonga ny tenany ary ny kato natanteraka ny birao raha toko kosa ka efa tonga vao maraina ny tele generalny ACM sy ilay dafa vaovao tsy aivana fa tsy nentina nasoniny fanesorana azy io dafa teo aloha io omaly. Tsy ny kaonterana ahitana osika nalahatra ihany no hitakinany vidiny tomba ny ilany rappel de consommation fa ny kaontera vao marina fa misy tsy fahatomombanana ara-teknika ihany koa hoy avy eo anivon'ny Jirama voalaza fa misy ny tsy fahamarinan'ny fanisana tao ny kaontera na ny erreur de comptage no io olana ara-teknika io mba hahafana manao izany ilaina ny fanaovana ny fanisana na ny inventaire ireo entana mampiasa herinaratra ao amin'ny toerany izay misy ny kaonteran-jiro ary araka ny entana misy no hanaovana ny vina. Tokony mampahafantatra iny anivon'ny orinasa Jirama ny mpanjifa raha toka misy ny tsy fahatomombanana ny kaonterany. Ny ferana 12 volana izany ao anatin'ny task force ataon'ny Jirama amin'izao na dia hita ao anatin'ny tantaran'ny fanjifan'ny mpanjifa aza fa efa nadritry ny taona maro no tsy maripototra ny fandaniny. Efa ho herinandro izao nivaky ny kariera Ambolamena ao Ambalanirana komina manompa na distrikany Soniera Nivongo tsy ara-dalàna io fitrandrana io noho izy anaty alarovana ho ny fanazavana ny entin'ireo tompon'andrekim-panjakana any an-toerana efa nisy ny fivoriana ny arany OMC tariny lehibe ny distrika Soniera Nivongo manoloana ny zavamisy ka isan'ny fepetra entitra ho raisina ho ny fanazavana. I Claudine Nomenjanary no atleta malagasy isolitena any Madagasikara amin'ny fiadinany amboara erantany amin'ny taranja atletisme anaty-efitrano any Pologne. Fifaninanana ho tanterana manomboka amin'ny zoma 20 ny volana martsa izao hatramin'ny alahady 12 martsa. Ifaninana eo amin'ny azakazaka 10 metatra ny tenany raha toka ny 100 metatra sy ny 200 metatra no efa nahazatra azy. Lehilahy iray mpisandoka ho mpiasan'ny Jirama no mitety tokantrano ao amin'ny Fokotany Antamponambotrapeto distrikany Tana Tsimondrano lazainy fa tsy ara-dalàna avokoa ny compteur misy branchement mora amin'ny trano nidirany nambarany ho compteur nangalatra ny tao amina tokantrano io rehefa farany nidirany ka efa nongotany tsikaritra nefa fa mpisandoka ity tovolahy ity ka nirahina ny olona ary ny sambotra azy naterina vetrany teny amin'ny birao ny gendarmerie izy atao famotorana. Maresaka iraisam-pirenena vetivety 12 andro ny fifandonana ao Moyen-Orient. Nilaza Israel fa nahafaty any Ali Larijani iray amin'ireo mpitarika iraniana. Araka ny fanambarany Israel hatrany vao mafy tamin'io fanafihana nabakabaka an'seho omaly alio ty mpitarika ambony ty. Mitena no isan'ny mpitarika ambony indrindra maty nandritra ny ady ihany koa taoriany nahafatesany Ali Amenei izay mpitarika ambony teo aloha ny farany volana febroary lasa teo. Tranga izay midika fa mbola iamafy ny ady sy ny toetra rà ao Moyen-Orient amin'izao fotoana izao. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarahana amin'ity ality ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany manapitafa ao amin'ny rapitondray ary veloma toka. Nanolotra ho anao teo ny vaovao avec Yassi. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.